Faly indray tafahona soa aminao ry mpianoavana, tafaraka eto isika amin'izao fiarahana mandinika sy mivavaka izao, folo androm-bavaka iarahantsika amin'Andriamanitra, angatantsika amin'Andriamanitra ilay hery izay ampanantenany manao hoe azo hery. Omansika dia nahafantatra fa mila mahalala an'i Jesosy amin'ny mampamonjy velona azy isika, ary nazavantsika omaly fa tena izay no nataon'i Jesosy betsaka tao anatin'ny 40 andro niarahany tamin'ireo mpianatra fony izy nitsangana tamin'ny maty. Nanazava ny antony nahatonga azy tetỳ ambonin'ny tany, nanazava koa ny lalana tsy maintsy nolalovany tonga zazakely, ny alehibe na mpianatra nanasitrana, niaritra ny azo fijaliana, maty ary nitsangana tamin'ny maty. Ary izay zavatra izay tsy maintsy nahazavain'i Jesosy tamin'ireo mpianatra, voafantatry ny mpianatra ny maha-izy azy niaraka taminy. Anoany isika dia anaraka lohahevitra anankiray mitondra izao lohateny izao hoe mifanaraka amin'ny laharam-pahamehan'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika indray amin'izany? Andeha hivavaka aloha isika dia raha antsika mamantatra izany rehefa avy eo hivavaka isika. Raha eo misaotra satria mbola tonga indray ny fotoana iarahanay manatanteraka izao fotoam-bavaka manokana izao. Meteza hiaraka aminay amin'ny alalan'ilay fanahy izay efa nirahanao tetỳ ambonin'ny tany fony teto ny apôstôly. Aoka izy no hiteny aminay, izy no anambara aminay ikasika ny fonay, na izaho miteny na ireo izay mihaino izao fandarana izao. Meteza ianao no hiantso anay ho aonilanao mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Mifanaraka amin'ny laharam-pahamehan'ny lanitra. Asan'ny apôstôly toko fahaenina no andeha ho jerevantsika, izay efa novakitsika ihany omaly, kanefa tiana hiverenana izany. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Dia noresahantsika omaly fa amin'ny fampianarana malaza tamin'izany fotoana izany, izay nampianarin'ireo mpampianatra dia manambara fa ny Mesia raha ho avy dia andrava ny fanjakan'ny fahavalon'ny firenena, ka andray izany fanjakana izany amin'ny kery ho tonga mpanapaka lehibe manomboka ho Jerosalema ka hife izao tontolo izao. Izay no fampianarana anisy tamin'izany fotoana izany. Ary izay koa no nahazo ny mpianatra tamin'iny fotoana iny, nahatonga azy ireo ny tenina na hoe izao va no andro hamerenanao ny fanjakana ho amin'ny Israely. Talohan'ny hakaran'i Jesosy tany an-danitra nefa dia nisy zavatra nampianary ny mpianatra ary napetrany teo amin'ny mpianatra, dia ilay teny manao hoe tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako ho anareo. Mazava izany teny izany fa Andriamanitra raha naniraka ny zanany lahy tokana tetỳ ambonin'ny tany dia nitondra famondrena ho an'ny taranak'olombelona no tanjon'Andriamanitra. Ary izay famonjena izay dia hitondra ny olombelona rehetra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay irian'Andriamanitra mba ho raisin'ny olombelona rehetra. Dia izay ihany koa no nambaran'i Jesosy amintsika, tahaka na nirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Jaona 2:20 tapany farany. Ry havana, izay no antom-pisiana nanirahan'i Jesosy ny mpianatra sy nambaran'i Jesosy teo amin'ny mpianatra. Napetraka Jesosy teo amin'ireo mpianatra ireo ny didy mpananana mba ho raisin'izy ireo, dia ny fizarana ny amin'ny famonjena ho an'ny taranak'olombelona very. Ary dia notohizany izany fanambarana izany, ianareo no vavolombelona izany. Luka 4:20 misy izany teny izany. Izany teny izany koa nefa nambarany ao amin'ny vaky tentsika androany, Asa 1:9 manao toy izao, manao hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo,
ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy erany Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Mazava izany fanambarana fa ny lahara-pahamehan'ny lanitra dia ny hanome na ny ametraka ao am-pon'ireto mpianatra fa ny fizarana ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny fanjakan'ny lanitra, izay no adidin'izy ireo, izay no anjaran'izy ireo. Nolazainy tamin'ny mpianatra fa ho mpanatanteraka didim-pananana dia momba ny aretin-tsarobidin'ny fiainana mandrakizay olova ho an'izao tontolo izao izy ireo. Vavolombelon'ny fiainana izay natao sorona ho an'izao tontolo izao izy ireo. Izany no nambaran'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo. Izany fampianarana izany, izany fahalalana izany dia irian'Andriamanitra ho ao amin'ny tsirairay avy. Dia hoy ity fanambarana ity iarahantsika mamaky. Ny hiraka momba ny filazantsara no dinam-pitoriana lehibe eo amin'ny fanjakan'i Kristy. Natao hiasa amin'ny kafanampo ho an'ny fanahy ny mpianatra ka hanolotra ny antso ny famindram-po ho an'ny rehetra. Izay izany ilay lazaintsika hoe mifanaraka amin'ny lahara-pahamehan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny lahara-pahamehan'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ny hamonjy ny olona, hisintona ny olona hiala ao amin'ny lalam-pahotana ho amin'ny lalan'ny fiainana, hanala ny olona amin'ny fahazarana ratsy ho amin'ny fahazarana tsara izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no iantson'ny Tompo atsika, iantson'ny Tompo atsika handeha ampahasahina, hanatanteraka izany iraka izany. Eno ity fanambarana ity mba hahafahantsika rehetra manaraka izany. Tsy tokony hiandry ny olona hanatona azy izy. Tsy tokony hiandry ny olona hanatona azy izy. Tsy hoe izany isika hiandry ny olona hanatona antsika. Tsia! Fa tokony ho any amin'ny olona izy miaraka amin'ny hafatra nampitondraina azy. Ry havana. Izay le hoe mampifanaraka na hoe mifanaraka amin'ny lahara-pahamehan'ny lanitra. Jesosy Kristy raha tety ambony tany dia izay ny filamatra ho azy, ny hamonjy ny olona, hanome olona ny fiainana. Dia toy izay koa ihany ity vakiteny ity manao hoe natao hampandroso ny asany amin'ny anaran'i Kristy ny mpianatra. Ny teny tsirairay, ny fihetsika tsirairay ataony dia tokony hampifantoka ny sainy amin'ny anarany, izay manana hery mahavelona azahoana mamonjy ny mpanota. Ny finoan'izy ireo dia tokony hifototra ho amin'ilay loharanon'ny famindram-po sy ny hery. Amin'ny anarany ny tokony hanehoany ny fangatahany amin'ny ray. Ry hava-malala, izany le hoe mampifanaraka ny fiainana amin'ny filamatr'Andriamanitra, amin'ny filamatry ny fanjakan'Andriamanitra. Koa androany manasa anao hivavaka ho an'izany. Eto dia te hiantso amintsika rehetra hoe aorian'ny fiaraha-midinika dia manapa-hevitra ka ny 420 ora manaraka dia isaintsainanao sy entinao mametraka eo am-pilatanan'Andriamanitra ny fangatahana, ny hanafahan'Andriamanitra anao ny amin'ny mety ho fahazarana, mety manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mety ianao mahalala zany, tsy anjarako mamofofy azany, fa mety misy fahazaranao manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Angatao amin'Andriamanitra ao anatin'ny 420 izany mba ho afaka aminao. Andriamanitra nitahanao manokana, ombanao manokana, andeha hiara hivavaka isika. Raha io misaotra noho ny fotoana natolotra ao anay mbola hahafahanay indray miaraka eto manao izao fotoana iarahanay manatanteraka ty andro bavaka ity. Mety eza ho aminay amin'ny alalan'ny fanahinao ka sio ny fiainanay dia aoka izay ampifandrindra ny fiainanay amin'ny lahara-pahamehanao, lahara-pahamehana izay hitondra fahamonjena ho anay sy ho an'ny hafa.
Andriamanitra tehirivo izany aoka tsy ny filanay na ny fitsiritanay no ataonay be amonjy ny toerana ambahana toerana amin'ny fiainanay fa ny fifamonjena anay sy ny hafa koa meteza hiaraka aminay amin'ny alalan'ny fanahina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.